Miarabanao ny studio Shalom faly manolotra anao an'izao tolotra fianarana na fikirakirana momba ny feo zao dia cours particulier ho an'izay liana amin'ny fikirakirana feo ho anao raha mbola voanomboka ianao na efa nianatra ianao na efa miasa ianao dia atolotra ny studio Shalom anao cours manokana ho fianarana resaka ingénieur de son. Maro ny zavatra traikefa azo zaraina aminao izay fanirana tamina mpanakanto any ivelany sy eto an-toerana sy mpiara-miasa tahaka an'izany. Maro koa ny mpianatra avy any amin'ny université nefa nandalo teto hatrany faritany izay nahazo traikefa, ka traikefa no zaraina aminao eto izay mba azon'ny studio atolotra ho anao dia aseho anao fizotry ny fianarana mba ahitanao raha mahaliana anao zany fianarana zany. Voalohany dia ny fianarana mikasika ny ingénieur d'enregistrement. Ny ingénieur d'enregistrement zany dia mianatra manokana. Ny ingénieur d'enregistrement dia miasa manokana amin'ny fandraisana ny feo, ka ny feo izay ho raisiny dia feo madio feno ary tena mazava tsara. Zay zany ny zavatra ilaina, zay ny takiana amin'ny ingénieur d'enregistrement na mandray feo. Tsy tsotra arak'izay resahan'izay fotsiny le izy fa mila mahafantatra hatramin'ny fitaovana ilaina manomboka hatramin'ny micro ampiasaina, ny lalan'iny feo iny mandalo any amin'ny préampli, inona ny préampli ampiasaina dia inona avy ny zavatra kirakiraina anatin'izany, dia mandalo ny carte son. Mila carte son professionnel ho an'ny studio professionnel, fa raha antrano izy dia carte son extérieur tsotra dia efa mety, fa raha carte son intégré zany dia ho tratran'ny latence ianao na le fahatarana be dia reny zany mila fehezina daholo ao anatin'ny séquenceur rehetrarehetra moa dia manana option izy mba hijerena ny latence, hijerena ny taille de tampon sy ny fréquence d'échantillonnage dia reny no kajianao dia manome le atao hoe temps réel. Zay zany no lalana ho ale, kanefa tsy maintsy mahafehy ny fitaovana rehetrarehetra zany ianao zay ampiasaina mba hahazahoana an'izany feo madio feno sady tsara zany mba ho kirakirain'ny ingénieur de mixage rehefa avy eo. Ny ingénieur de son zany dia afaka mampiasa ny séquenceur misy rehetra. Ty ampiasaiko ty zao dia Sonар Platinum na Kekoal Band Lab. Ny antony ampiasako azy dia ato daholo no ahitana an'izay fitaovana rehetra ilaina anaovana kirakira, ao ny Cubase, ao ny Pro Tools sy ny sisa manamaha izy azy koa, fa misy zavatra tena ilaina izay manatsotra zavatra kokoa atao amin'ny Sonar Platinum, kanefa na mahay ny principe ianao dia tokony ho hainao daholo ny séquenceur rehetrarehetra, fa tsy tokony hianona amin'ny séquenceur anankiray fotsiny. Zany hoe raha mahafehy zany ianao ny fianarana atao hoe dia hainao daholo ny séquenceur rehetrarehetra, satria mitovy daholo ny principe fa ny interface no samy manana ny azy sy ny zavatra entiny. Marihana manokana moa zany fa ny fitaovana ampiasaina eto dia double écran, satria ny Sonara zany dia tsy mety raha simple écran fotsiny, satria be dia be zao ny zavatra tsy afaka miseho eto fa ny atsasany fotsiny no afaka aseho eto, tsetsatsetsatsyaritra zay. Dia eto ampanazavana koa zany no anehoana anao hoe ohatry ny ahoana daholo zany lalana mianatra ingénieur de son zany. Mizara telo izy ny voalohany dia ny ingénieur d'enregistrement ny faharoa, dia ny ingénieur de mixage ny fahatelo, ny ingénieur de mastering. Mizara telo ihany koa ny fandaharam-pampianarana. Ny dingana voalohany dia mandalina an'izay ingénieur d'enregistrement zay. Ohatra hiresaka aminao hoe ny ingénieur d'enregistrement zao tsy voatery mila trano spécial misy cabine dia misy régie dia misy rindrina misy alvéole, tsy ilaina an'izany intsony, fa na efitra raira sady misy mively batterie, misy mitendry gitara, misy mihira, azo atao zany ary madio dia madio, dia mety ametra-panontaniana anao dia zay ma ingénieur de son anao, ma ingénieur d'enregistrement anao voafehanao zay live azonao atao zay rehefa voafehanao ny fitaovana, voafehanao ny teknika, voafehanao ny teknôlôjia mendraikitra an'izay, dia zay no asa atao ary mameno ny fahaiza mikirakira ny séquenceur rehetrarehetra. Zay zany le dingana voalohany. Dia iny dingana voalohany iny zany anao ohatra zany hoe ny feo kirakirainao
de ny feo a wave audio zany a, zany hoe écriture wave zany hoe azo ianao sofina na audible, karazany tahak'izao zany le izy rehefa azo ny karazam-peo na tamin'ny micro na tamin'ny gitara hoe nalaina tamin'ny fisy a, de feo tahakan'izao zany a, soratra tahakan'izao no azonao a. De io soratra io sora-peo io zany a, io sora-peo io ataoko amin'ny teny gasy ohatr'izay le izy mety hampazava azy a, de io sora-peo io a, io zany a no kirakiraina, io sora-peo zany a no kirakiraina io. De rehefa mazava le feo a, de eto misoratra de vitanao hoe tsara sy madio le izy na tsy mety. Marihana fa micro casque zao akako feo zao fa tsy micro studio a, mba ahafahako manao tuto fotsiny satria mbola mila kirakira be dia be le izy fa tsy afaka mifandray raha tonga de micro na studio zany anaovana an'ity logiciel fanaovana tuto ty. Naiza naiza moa zay daholo zany fa mila fitaovana be dia be na reny any an-dafy reny raha vao afaka mavoaka an'le izy a madio tsara. Ka ialako tsiny fa mety manakoako kely any aminao any le izy a, de zay no alalana fa zavatra tsotsotra ty anaovana azy ty fa hanomezana anao fandaharam-pianarana fotsiny a nanaovana azy. Io zany no kirakiraina na gitara io na feon'olona io na feona batery io a, de tokony azahoana endrika tahaka an'izao zany a no kirakiraina. Misy ihany koa nefa ny soratra zay a azo a atao anoratana, de ny écriture midi zany a, format midi. Izy io de tsisy feo fa de misoratra fotsiny le izy a fa tsy misy feo. Zay zany ny écriture format midi. Ohatra hoe io zao za zany manoratsoratra eto a zany a, de io zany a no atao hoe format midi na écriture midi, tsisy feo an'izy io. Ka na hoenotsika ary le izy a de signal fotsiny io satria signal d'information no anarany. De rehefa henotsika io signal d'information io a, de misy maitsomaitso hitanao hoe miakatra ety hoe tokony signal fa tsisy feo, tsy reny sofina io fa signal d'information no azo iantsoana azy. De tsy misy feo fa azo kosa asiana feo, azo atao batery, azo atao piano, azo atao rehetrarehetra. De raha ohatra zany ka maka instrument virtuel anankiray a tsotsotra, ohatra hoe basy ty zany no alaiko a, ty basy ty zany no alaina enotsika, de io zany no alaitsika, de asitsika feo an'ity soratsoratra nataoko ty a, asitsika feo an'le izy, de rehefa enotsika izy a de manome feo izy, feo a zay nanomezana azy zany de iny ny feo eniny. Tsisy note io a fa feo fotsiny. Raha mahay manoratra note ihany koa moa anao a, de azonao atao manoratra note a, sady zay zavatra vita koa azo soratana note a, de soratanao note izy a, de aveo a asiana feo, de rehefa misy feo izy zay vao eno sofina. De io midi io zany a tsy de misy antony loatra hitretena azy satria efa virtuel raha teo io. Ny live no tretena na ny wave no tretena, ka raha tokony tretena zany io feo io a, de tsy maintsy avadika wave satria ny vélocité sy ny zavatra ohatr'izany fotsiny no azo atao. Azo atao ihany mame fean'io a araka ny fomba mahazatra antsika fa tsy lôzika zany zay, tsy de tombony zay. Fa io basy io zao ohatra hoe ato anatin'ity fitaovana ity a, misy effet be dia be, misy karazana basy be dia be, de iny a avadika wave ty de omena feona basy izy a, de iny no azo tretena iny. Raha tombotsoan'ity zao ty sonary ty a, raha mahadika an'io de etrany io a de voavadika, etrany izy zany de voavadika, tsy mila avoaka. Ny any amin'ny Cubase na Pro Tools a, raha latsa-datsaka izy a de mbola misy fahasairana kely lavalava vao mivoaka mivadika wave. Fa ny sonara kosa eto toerana eto ihany ianao no mamadika azy a, misy option a valianao soratanao fotsiny le izy a, de rehefa feno zay de alefanao le izy a, de iomeny anao io a le basy a efa vita voasoratra wave. De io zany a no kirakiraina. De io zany zao raha hoe enotsika indray zany io feo io a, de manome an'izao feo zao zany hoe zay zany zay a, zay zany le feo a, feo a tsy hoe misy feo an'izy fa hoe nanome basy
le feo zany a lasa azony sofina inoana. Reo zany karazam-peo a ilaina, reo a no fehezina de mandray an'izay feon-java-maneno na feon'olona rehetrarehetra zay no asan'ny ingénieur de son zany a, voafolany tsara ny séquenceur, voafolany tsara ny carte son, voafolany tsara ny préampli, voafolaka tsara ny micro, voafolaka tsara ny condition ny acoustique ny rehetrarehetra, de mahazo feo faran'izay tsara izy a, vita ny asany. Rehefa vita ny asan'ny ingénieur de son de raisin'ny ingénieur de mixage kosa le asa rehefa aveo. Inona ny asa ataon'ny ingénieur de mixage? Ny asa ataon'ny ingénieur de mixage zany a de mikirakira manokana an'ty feo ty feo an'olo ty, de na feon-java-maneno zany hoe feo eva zany. Ny asan'ny ingénieur de mixage de mizara roa. Ny asany voalohany zany de zao, manao édition izy. Io feo io ve a tsy mivalana, raha mivalana io a, ny sonara zao de manana fitaovana manokana izy a fikirakirana an'zany, manana ny TV vocal ty izy zay anazy manokana io. Ny Cubase zany a, any amin'ny Cubase 10 vao manana, nefa sarotra amintsika ny azo Cubase Pro 10 zany a, fa mety mbola vidiana lafo zany fa tsy de misy tsony zao hoe anao crack anao de azo logiciel ngeza, fa mety élément ny azonao. Fa ty sonary platinum ty koa zany a, somary lafolafo ihany izy kanefa raha manana azy ianao a de tsara. Ny anazy zany TV vocal ty a, hita eto zany hoe mivalana ny feonao a de ahitsy, soratana eo satria misy note reto sisiny reto de hita eo fivalana an'le feo a, de ahitsy le izy raha mivalana. Raha ohatra kosa misy fahatarana ny feonao na lasa aloha de azo akisaka. Ato amin'io koa, ato amin'io ty koa misy azo anaovana azy be de be, fa ty zany a ho an'ny feo a manokana. Ao ihany koa ny audio snap a, misy ihany koa ny fitaovana akoatran'ty V-vocal ty a, misy ihany koa fitaovana ho an'ny sonara, misy koa ny hafa afaka jerenao manokana an'ty feo ty hoe misy ampiakarina ve sa maivana loatra sa sisy, zany atao hoe édition. Be de be a ny asa atao anatin'izany édition zany, manitsy a, manadio a zay feo ratsy tsy ilaina. Ohatran'izay koa midi a, midi zany raha ohatra ka hoe misy diso tôrana ny tananao, diso fikapoka ny tananao a, de mivalana any amin'ny note tsisy a de azo mivoaka, satria ny note de piano zao reto a de azonao akisaka, azo roso a sy ny sisa, zany a atao hoe édition daholo. Ohatra hoe manao arrangement anao de iny zavatra karaha iny a dupliquenao a sy ny sisa, asan'ny édition daholo zany zay. Rehefa vita zay a de miditra amin'ny asa faharoan'ny ingénieur de mixage, de eo no tena maha ingénieur de mixage azy a, de ny traitement de son. Ny traitement de son zany de misy mizara dingana lehibe anankitelo, na ataontsika hoe mixage à 3 dimensions. Misy ny atao hoe première dimension na dimension verticale, de miresaka dynamique, équalisation ary niveau. De ho resahako eo anaovako fanazavana tsotra eo. De ny deuxième dimension resaka panoramique, dimension horizontale, zany hoe manodidina an'le feo zany. Matetika ny resan'ny olona de ny resaka panoramique zany hoe panorama gauche droite, cas particulier zay fa tsy momba an'izay fotsiny ny resahanao a, fa indrindrandrindra fa phasen'le projet. Ny atao hoe phase zany raha ohatra ka mety atsotranao de zao, alaivony le haut-parleur de ampifamadio plus moins, de rehefa midoboka le basse de raha plus moins normal izy de mivoaka le membrane, rehefa midoboka de mivoaka makany aloha membrane, fa rehefa déphasé izy a de miletika makany arina membrane de azonao ny tiako lazaina. Ohatr'izay koa ny feo, fa rehefa déphasé ny projet anao ka misy piste déphasé ao a de ho sahirana be mikirakirana iny, ary rehefa henoina iny a de makarary sofina, misy zavatra tsy tiany sofina nefa tsy fantatra hoe inona ny tsy itiavan'ny sofina ho azy a, de misimba be a le projet ataonao sy ny sisa. Misy ny loi de panoramique, misy ny base de la panoramique, zany ianaranao daholo. De ny fahatelo a de ny dimension 3 zany, na ny dimension atao hoe profondeur. Le profondeur zany a de zao, mikasika fametrahana feo anankiray hoe ny batterie ataoko ary ariana be a de gitara etsy ampovoany a, de le mpihira ety aloha be a, de ny feo lafika koa ataoko any arina
ny troisième dimension zany na profondeur mametraka an'izay fa tsy volume akory ampiakariny feo fa iva na ampidino ny batterie fa mafy loatra diso zany tsisy idiran'zany mihitsy ny place fa na misy instrument zato areo ka misy mibitsibitsika kely misy feo-java-maneno tena fariny ambany izy eny foana tokony eny foana fa tsy ny volume no ampiakarina fa ny place ny mahatonga an'iny tsy mitoetra ary zay no mahatonga ny fampiasana ny effet de dérivation ny effet de dérivation zany mampiasa an'ity bus ty na ty console de bus ty console de Send ny console ny séquenceur rehetra de mitambatra daholo fa ny sonara de natokana izy manamora zavatra ary mahatsara zavatra zay zao de efa tombon'ity sonara ty zany antony nampiasana azy eto sy anazavana aminao azy fa azo atao daholo zany na ny amin'ny Cubase na ny Pro Tools fa tsotsotra kokoa izy amin'ny sonara amin'ny fanaovana ny effet de dérivation ny effet de dérivation de tsy inona koa fa mampiasa reverb sy ny delay matetika tsika mampiasa reverb aty amin'ny piste reny zany de fahadosoana tanteraka ny antony de zao raha vao asianao reverb amin'ny piste de tonga de feonao mihitsy zany ianao mihitsy zany ny reverb de diso zay fa ny reverb zany de feo manako midondony ery de miverimberina mivezivezy ino atao hoe reverbation de refesiny iny de zay tianao atao lavitra de atao fohy ny reverbation zay tianao atao akaikinao de atao lava ny reverbation de midonany aminao zay ny asan'iny manatitra an'le feo mametraka amin'ny place izy ny lody izy ny riny fa tsy hoe asiana reverb ny tenda de le izy zany le feo anao tsy azo kitihana fa ny reverb kosa de aty amin'ny Send ty zany mamorona bus ianao any no anaovana azy de any ny Send no mipetraka de aveo alaina vaty le izy alaina vaty le izy le miforonona teo zany ohatra hoe ty miforongo ty zany de mipoitra aty izy de aty izy ny reglenao de rehefa mampiasa effet anao am'izay de tsy voakitika amin'ny feo anao fa le reverb no reglena de iny mametraka amin'ny feonao hoe aloha sarina ny reverb ihany koa de mbola ianarana mihitsy zany ny reverb iny nanao teo reverbation de raha maka fitaovana anankiray anao ohatra hoe reverb anankiray ampiasainao eo de iny reverb iny de misy fianarana misy ny algorithme hoe raha inona ny efitra sy ny toerana misy azy manahoana izy no ataoko lavitra sy akaika sy ny sisa misy zavatra be de be zay ho refesiny eto misy chiffre ilaina fa tsy hoe akisaka hodikodina fotsiny to fa misy chiffre daholo reny zay tsy maintsy calculena zany mba pety azy fa raha zany de miova zavatra hafabe ny zavatra azonao zany zany atao hoe troisième dimension na profondeur iverina am'le voalohany inona zany no atao am'le dynamique na l'équalisation na am'le niveau ny atao hoe dynamique am'le na dimension première dimension de zao ity feo ty mila amboarina mila diovina ny atao hoe dynamique de ny elan'ela niveau fort sy niveau faible de raha ngeza loatra io de misy tseny de misy mafy loatra matetika ny compresseur ny ampiasaina de matetika miteny hoe compresseur de fanalana saturation mety cas particulier angamba manala saturation ny compresseur fa limiteur ny tena mahafaka azy fa ny compresseur de manazava feo ny filazana azy manazava feo manatsara feo ny compresseur zany raha ohatra hoe ity feo ty zany no asiana compresseur de zao ny compresseur de apidina niveau fort de apakatra niveau faible mba ho kely ohatran'ireny éponge piretin' ireny izy de mifintina l'éponge de ohatr'izay le feo mifintina izy de azo azavaina ohatra zao hoe ty feo ty zao ho ampidiniko ny aka effet anankiray ohatra eto aka compresseur anankiray anazavako azy ty zao misy compresseur anankiray compresseur tsotra de inona ny asan'ity compresseur ty raha alefako le feo ako feo tahaka an'izao zany soratra tahaka an'izao no azonao de misoratra io sorapeo io zany manala zany misy calculateur mitony hoe threshold ration sy ny rehetrarehetra tony fa ataoko tsotra lizy misy zavatra analako ato misy natao hoe gain réduction de misy zavatra maloto miala amin'izy iny am'reto refireto misy refireto de iny ala iny no ampiakariko fenoko ny zavatra hitanao me madio le feoko nefa me mafy raha alako zao compresseur io zay izy fa raha apetrako le compresseur soratra tahaka an'izao no azonao de misoratra io de ianao am'zany angamba fa ne mafy le izy
sady ny tsara ohatra anankiray zay zany asan'ny compresseur. Ny dynamique nefa de misy fitaovana be de be atao, ao ny compresseur, ao ny gety, ao ny DSR, ao ny expandeur sy ny sisa be de be. Raha mampiseho anao inona ny dynamique tokony atao reo zany misy maromaro fa tsisy rehetra reo ray miasa akory fa ohatra misy tokony atao de zay nanaovana azy fa ny tena asan'ny compresseur zany de micompresser an'io feo io mba hazava tsara, adio tsara, mafy tsara fa tsy hoe miala fotsiny saturation. Fa ny saturation rehefa mazava moa de miala de tsy misy zavatra mikaroky fa ny saturation de indrindra vokatry le pic le menamena kely eto ary iny limiteur ny tena manala an'iny. Zay zany traikefa anankiray koa mba azoko zaraina aminao. Vitsay de azo atao koa zany ohatra hoe manao équalisation. Ny équalisation ndray zany zao ny asany raha resahana tsotra sy fohy. Ny équalisation zany de mijery manadio feo hoe inona feo maloto ato amin'ity feo ty ho alako le izy fa manimba sofina tsy tsara le izy. Raha maka équaliseur ray anao, ny équaliseur misy karazany be de be, misy ny atao hoe paramétrique, semi paramétrique, ty zany classe paramétrique zany ty de mbola ho azavaina aminao ny dikan'izany. Io feo io de mizara bandy maromaro samy manany azy ny ingénieur de son. Afaka zaraintsika hoe hatreto mivainga hatramin'ny 400 ataontsika hoe grave na bandy fréquence grave, hatreo amin'ny 400 ka hatrany amin'ny 3000 azo ataontsika hoe bas médium 3000 hatramin'ny 6000 ataontsika hoe haut médium sy ny sisa. Samy manana zay calculany io fa eto zany mizara isa roa telo efatra dimy enina, mizara enina zany bande le fréquence. Inona daholo ny asandreo. Ato amin'ity bande voalohany ty misy ny atao hoe artefact na zavatra tsy tiany sofina. Zay zany ao de misy calcul apetraka eto hoe feon'olona sa gitara sa ina de misy calcul apetraka koa fa tsy hoe alana fotsiny. Io feo koa zany raha alefa de zao zany zavatra misy hitanao iny alkily iny le artefact ty, raha averiko ty de zay le feno iny, fa raha alako izy de miala iny. Ny dikan'iny de zao, raha tsisy alanao ny gitara sy ndraitrarehetra misy an'iny maloto iny ka afangaronao de maloto ampina maloto feno maloto multiplier maloto de ho maloto be zany le projet anao nefa iny tonga de alefanao any amin'ny client, alefanao any amin'ny radio de fa tsy mety zany zay. Zay zany de traikefa anankiray mba zaraiko aminao hoe mbola alana daholo ny artefact rehetrarehetra. Ohatra tsotra zay fa misy calcul io fa rehefa mianatra anao de atoranao daholo ny teknika rehetrarehetra. Ao ihany koa zany ny feo zay eritreretina hoe maloto de ato amin'ny fréquence anankiray ato misy ny atao hoe son indésirable na tsy tiany sofina de elonao le izy, elonao le izy de rehefa mandeha le feo de hitanao fa misy zavatra tsy mety aminao le izy. Soratra tahaka an'izao no azonao de misoratra io sora-peo io zany zao no azonao de misoratra io sora-peo io jereo fa mandendeha zao le feo de samy hafa de ohatra hoe zay ny tsy tiana zay ny ratsy maloto de alany. De ohatran'izay koa ny fréquence anankiray ohatra hoe misy feo kentsona de alana le feo kentsona ohatra de présence ampiana ohatran'izay zany. Raha lako l'équalisation de zany no entsika raha petako le izy tsy miova le izy fa ny madio sy ny maivana. Ny équalisation zany de tsy manova feo fa manadio, tsy tokony zavatra iova fa zavatra maivana tsara. Ohatra anankiray koa zany zay aseho anao. Zay zany anisany ianaranao be de be zany zavatra ilainy ianarana fa santionany zay nasehoko anao zay. Rehefa vita indray le feo de zay no atao hoe feo plate, son plate na séquenceur ino ampiasainao na sonar ampiasainao na cubase na pro tools n'inona de son plate ny anaran'iny karaha tonga de ino no alefanao any amin'ny radio sy télé de tsy manara-penitra satria misy chiffre be de be mbola tsy voafehy amin'iny de brouillon ihany ny anaran'izy fa tsy maintsy mbola masteriser de zay mandeha any amin'ny
ingénieur de masterine. Zay zany torohevitra zava-dehibe ka nidingana fahatelo zany de miandraikitra ny ingénieur de masterine. Rehefa azotsika zany le feo nalaina teto, io moa zany tsy de hoe feo manaona fa rehefa vita iny de ataony rendu. Rehefa vita kosa le rendu de maka indray tsika fitaovana hafa ohatra hoe evelab arakarak'zay mahavantanao fa ny anahy moa de sonde force 12 ty ampiasaiko ty 64 bit satria ty zany hitako manana fifehezana zavatra be dia be de ty zany ampiasaina. De manao ohatra zany zao hoe inona indray no asan'ny ingénieur de masterine, de anoro zavatra vitsivitsy aminao zavatra takina aminao voatokony azonao alefa any amin'ny radio na any amin'ny télé ny vokatra. Ty moa zany de ataontsika ilany am'le écran anankiroa ihany no azontsika jerena eto. Raha maka feo anankiray eto zany zao, io zany misy feo anankiray de navoaka antsika avy any amin'ny Kekoalika io na tany amin'ny Cubase io na tany amin'ny Pro Tools de mahazo an'ity feo ty tsika feo ensemble satria ny ingénieur de masterine de tsy mikirakira fa tsy feo mitambatra izy tsy afaka hikitika basse, tsy afaka hikitika olona, feon'olona tsy afaka hikitika ninina intsony fa anome normaliser le projet no ataony. Raha mandeha zao tsika de zay fekira zay zao ozana hoe efa tsara zany efa madio zany fa misy norme be dia be mbola rectifiena am'zany. Misy chiffre reto reto mbola jerena daholo. Misy ty tropique ty misy ny loudinesse misy chiffre ty phase ty indrindrindrindra ity phase ty rehefa mandeha le hira de ty phase ty tsy maintsy manakatra 1 midona mia eto fa raha vao midina ty ambany manakaiky ny 0 io de zao zavatra hitranga valika menamena io de zay no atao hoe midéphasé le hira. De rehefa midéphasé le izy de le korontana noteneniko anao ity masterine ty mame an'zay normalisation rehetrarehetra zay mame hoe ny tropique zao farany de tsy mihoatra an'iny le hira ka rehefa alefanao na any amin'ny télé na radio de tsy matahotra an'iny émetteur rehetrarehetra fa raha tena radio sy télé manana normalisation de tsarainy ny zavatra ataonao de averiny satria mamono émetteur reny. Fa ny vazaha de tsy maintsy misy fitsarana ohatran'izao zany vao azony alefa ny zavatra ataontsika ny vokarintsika. Rehefa zavatra tsara zany nalain'le ingénieur d'enregistrement de voadio an'le ingénieur de mixage tsara le izy tam'le dingana lehibe nataony de avoaka le izy de omena ny ingénieur de masterine de normalisen'ny ingénieur de masterine daholo ny critère rehetra takiny eto de zay vao tokony avoaka le projet aterina any amin'ny radio na aterinao any amin'ny client. Dikan'izany zany de zao hoe tokony voafianao daholo na ny ingénieur d'enregistrement na ny ingénieur de mixage na ny ingénieur de masterine zay zany tokony ho fihezinao daholo zany le izy. Zay ny fampianarana atolotry ny studio Shalom ao anao. Mbangovangony kely ihany no azoko resana eto satria tsy omby fotoana sady tsy hoan'zaiko moa no atao eto fa ilazalazana aminao fotsiny ny fianarana ho ratovina atao anatin'ny cours particulier resaka ingénieur de son zay atolotry ny studio Shalom. Ka de mametoky anao zahay fa efa maro ny efa nandray teto nahita vokatra ka raha mba te handray ny anjaranao anao mety efa mahay anao mety efa miasa ianao fa mety misy traikefa tsy mbola anananao sy ilainao afaka mizara ho anao zay ny studio Shalom. Tsy eto akory misy ny fahataperan'ny fahaizana fa misy azo zarainao anao eto ary misy zavatra mety mbola tsy fantatrao mihitsy azo ny studio Shalom omenanao. Ka de raha malinanao ny fampianarana afaka miantso sahady ianao ny tarby zay efa ny numéro ny communication zay efa misoratra any amin'ny page ny studio Shalom na any amin'ny FB ny studio Shalom any jerenao ny numéro téléphone misy contact any azonao ifandraisana mivantana aminay na manantona aty amin'ny studio ianao fa ny contact moa zany efa reny hitanao any reny. Ka de mirary soanao zay raha misy fanirianao fiaraha-miasa ny studio Shalom ihany koa de mandray arrangement sy manao prise de son ho an'ny mpanatalenta évangélika manokana. Fa ny fianarana kosa de malalaka ho any rehetrarehetra zay liana amin'ny fampianarana. De misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany izao tolotra omen'ny studio Shalom zao de misaotra betsaka tompoko amin'ny anaranao
zao tontolo zao.